adimpiainana. Nosoratany Ravelonjanahary Pakoly Volomina. Mpamelona ny tantara Noro, Sophie, Ange, Alain, Vonjy, Ulike. Mpandray feo Norbert Rakotoarsoa, Mpanatontosa Ulike, Andria Manantena. Honoary vero. Ahoana ary neny? Na tsy tokony hidirako aza ny tokantranonareo dia velom-panontaniana ihany aho hoe izay taranako menao any bary. Efa 5 taona anie izay nyvadianareo tsy mbola misy na ikota na ikala ihany. Efa mba niezaka ihany ange izay mivady ny tsapotena ary neny. Ezaka. Voatetinay mivady daholo izay dokotera rehetra manam-pahaizana manokana mikarakara amin'ny vehivavy. Nefa dia mbola tsy nisy vokany ihany hatramin'izao. Ary mbola eo am-pitsaboana tena mihitsy ange izay roa Eny ekeko dia ekeko mihitsy izany fitsaboan-tena ataonareo roa izany. Fa ity ny tsy fantatra ry vero tsy mbola nisy tamin'ny fianakavianay na vavy izany na lahy tsy misy mihitsy izany hoe momby izany, tsy misy izany hoe tsy miteraka izany. Mety ny avy any aminareo ny tsy miteraka ngamba. Neny vao 5 taona tokoa nefa dinay araka ny teninao teo Eny mbola vetivety ange izany neny. Tsy mba tokony any amin'ny 10 taona ny tsaboan-tena any kosa ange neny vao milaza hoe momba ny vehivavy na ohatran'izany raha ohatra ka tena hoe tsy misy vokany ny fitsaboan-tena natao. Fantatra moa ry vero fa ny fanalana zaza matetika ny aretina farasisa, ny aretina maro vokatry ny firaisan'ny lahy sy vavy dia mety tsy mampiteraka araka ny filazan'ny dokotera manam-pahaizana. Fantatrao izany? Tsy mandahan'izany ary neny miahy manko fa hitako loatra ny reny ditraditranareo sy bary talohan'ny vadianareo reny. Hitako ny fitondran-tena tsy montina nasehonao ireny. Iliba kely aloha fa impiro tanora moa ankehitriny mitady zaza tsy manana intsony. Tany am-boalohany manko nandrara mibary tsy hanambady anao noho ny fahitako reny toetranao reny. Nefa moa izy ny sisika ihany tsy naleo ny dikany izay dia izao ny vokany. Rehefa mieritreritra dia aleo misaraka ianao sy bary vero aleo misaraka aiza ny zanako dia tsy hanataranaka andimby azy neny azonao atsaina moa fa lahy tokana izy iny, lahy tokana tsy manan-joky tsy manan-jandry. Azonao atsaina ve izany marary dia marary ny voky neny ary miontana kely ery fa tsy mba mitrotry na manolokolo zavy kely. Indrindra moa amin'ireny fivoriam-pianakaviany ireny mahita ny zavy kely ny hafa mifaly vanjako izany. Mba tsy fidinao akongery neny izao mbola tsy miteraka izao fantatro dia fantatro tsara izany hoe bary lahy tokan'izany. Nefa no izao ny lahatra dia tsy afa manoatra ka aleo mihitsy ny zanako ivavady ry vero ivavady amin'izay fotoana izay mba isy ny fanantenanany aminy sy ny taranaka andimby azy. Ka izao n'izy ry vero ahorony ny entanao ndeha zato izy vonjeo rainao sy reninao ary tandremy sao miverimberina mitady anjanako aty indray tsy mila izay vehivavy tsy montina sy momba sady manala barakanay amin'ny tany mamonina koa izany. Bary ange manambady ahy vadiko ara-dalàna izy ary tsy mbola nitaraina tamiko izy na dia indray mandeha aza ka hoe tsy mbola niteny tamiko mihitsy izy ny amin'ny tsy mbola nanomezako taranaka azy hatramin'izao ary indrindrandrindra koa bary tsy mbola nandroaka na dia indray maraina aza ary izao no izy ry neny miandrina tonga avy mibary avy miasa
dia olazaiko azy ny fandroanao ahy sy ny teny marary rehetra ny tenenao momba teo nary tao be kabary ary zato izy ka mariny izany ary tsy hitanao moa ny zanako efa diso fanantenana manjary misotrosotro alipody tsy misy zaza mba hoe metsapy amin'ny tady trotro akory rehefa iny izy miditry ny trano tsy mandre feo miantso hoe dada akory tsy tantoko itsony vera tsy tantoko mihitsy aingana eto ny entanao modi any aminareo ary tadinao tsara fa atatenao ary manam-pefana androka na iazona anao azonao tsara zany eny tsy mandahany zany fa averiko ihany ny teniko taminao teo roneny miandry ny atonga fa mipary avy miasa dia ho tatareko amin'ny daholo fetsika ao rehetrarehetra teo avy alao izy ny andray fanapahan-kevitra farany zao ka andeha hody amin'izay lakotsy efa fantatrao tsara fa manambady ary ny fantarantsika fa tsy miala mandry mihitsy tsy mbola nataoko mihitsy ny alipody tahaka izao efa roataona izao ny arahantsika fa honao aloha ino zany tianao ambaraniko zany efa miraika amby folo alina nge zao eny dia mbola hisisika ody ihany tianao raha misy mamono any dia ahoana tsy aloha eky mijanona matorety ka sady misy antony lehibe nge nitazonako anao atorety androany tsy afaka miandro rapitsao nga zany lakotsy aleo mihitsy aloha dia kia efa imbetsaka ihany iano alipody toy izao mamorona hoe misy fivirina isan'andro vako zao dia manino ka mba mampalailany ange very sasa miandry tsy misakafo tsy matory malaelo amin'ny vero nefa dia mirediredy risaky ny tonga ato amiko ato apetraka very fa tsy niteraky nefa tsy doko akory izay vokany senao dia mitona nyjaliana mangina ianao ry vololona aza mampatsiahy ahy eo izay niteneniko ianao tsy tantoko izany ataonao zany raha misy tianao ambara amiko dia lasa hoangana fa mialina ihany ny andro eny ary mipetraha ianao teny ray mbava fotsiny olazaiko anao miainonao efa rotaona sika izao no niaraka rotaona mifankaty rotaona miarana tory ohatry ny mpivady manatanteraka firaisana kanefa dia tsy mbola mitoejaza foana hatramin'izao tsy misy mihiny zany hoe mba nijanona zany ny fotoanako na hoe tara tsisy mihitsy zany nandray mandeha azy efa imbetsaka nefa sika no nyray amin'ny fotoana mahalonaka nefa dia tsy misy zaza mipetraka toy ireny mpivady ireny mihitsy ny fifampitondrantsika isainao ka lasa ny saiko rery bary so dia mba avy aminao ny tsy hisy ny zaza mipetraka eo amintsika ary mazava ho azy fa tsy misy koa eo aminao sy verivadinao ary na ianao aza ngery bary dia inoko marimarina fa efa mba nisaitsaina n'izany ihany ataonao fanandramana ny nakanao maka vehivavy afy ianao iarahanao matoroka raha mitoejaza ilay vehivavy dia ipitiana ilay vady andefimandry fa momba ndray ry vololona izany vavanao izany kosa mariny nahoana ny tema nefatefa toy izany ianao tsy namposiko mihitsy ny fihetsika ao ka satria tsy tantinao mariny to vehivavy malemy paika manam-panahy ay mody mandambolamba fotsiny tsy ry bary aza raisinao toy izany ny resako aminao hoe nandinika lalina dia lalina rehefa lasa ianao tamintsika niaraka maly ireny tena tsy navita ninoninona mihitsy nieritreritra momba antsika nieritreritra ny tenako fa nytanena ray lehibe no mposesika tato andohako nahoana any tsy mbola nitoejaza foana nefa efa rotaona ny arahako natory tamin'ny bary mba vehivavy ihany ary bary manam-paniriana ny hiteraka manam-paniriana ny hitaisa nefa to tsy misy vokany mihitsy leo aloha ody ry vololona zokia manome toky anao fa rahampitso enandray sika eny ody niako tsara re telinao rehetra teo ireo ka hanome valy mety afapoanao amin'izay fotoan'izay indray arika velomakiry malala koa mahazo tory tsara bonne ary
efa mialipody mihitsy nge ianao zandro pary a raha misy mamono amin'izao ianao inona ny lazainao tena misy manerana mihitsy ry vero a tsy fantatrao manko izany ati-tsaina mahazo azy zany za koa ne mba maninaty-tsaina pary a mba maninaty-tsaina ohatranao koa ary inoko marimarina fa raha ihany fototra zao aty izay tsika izao tsy no izany fa ny tsy fisiana sazana teraka hatramin'izao eny efa 10 taona mifadinitsika la ny vola makarena ny tsapotena vokatra izany dia misy ny an-tsaina mahazo anao misy nykorotana totokantranotsika mety izy ianao ianao afa nandroaka ny reninao androany tsy mila atsony izy vehivavy tsy montana manala-baraka azy eo amin'ny tany mamonina sy ny fianakaviana hoy ny afa vehivavy momba na vitanandroakanao toy izany veneny izany no bary tsy marina izany ry vero a la zaiko anao fa ineny dia nitoranao toy ny zanana tera mihitsy eny hitako sy tsapako izany tsy mba hitataratra eo aminareo mianaka ny fifampitondranony vonanto sy nydravozana tsy mifankahazo zany ka fatratra mihitsy ny fantokafany ianao na ny fandraisanao ny fianakaviany zany na ny fahaizanao mikarakara-tokantrano zany ka inona ndray zany zavatra lasainao amiko izany ohatrany to fivadian-javatra tampoka zany ka tsy mahazavo anyko ka zany noho izy tsisy antontokony andingaiko an'izany aminao andray fa zao a tokony andeha ala sasatra ianao ry bary a reraka be mihitsy ny fijeriko ny endrika ao eny andao aloha tsika isakafo ka sady ny alina koa mitondra fisainany eny ary dia raha pitso maraina alohany andehananao miasa indray tsika mifampidinika sa hoana mety zany oe mba misy fanontaniana ray tiako apetrako aminao vetivety bary a sao dia mba tokony hitatoeraka farytsika hipetrahantsika otriry vero avy izany indray no ahitanao an'izany antsangasy manorana izany trano be any dadasineny ty ary zana ny latokana tsy miala eto mihitsy a raha tsy dada sineny no mandroaka antsika eto e kanefa mahatoky maromarona fa tsy hanao an'izany izy ireo bary manao ny eny manao matory angadady mbola matory izy anaka ono a misy kafe nga ao amin'eny ao aiza le baolina mavomavo fisotroka kafe iny aza mody manaridi eo rety izy kafe ah hoe kafe baolina mavomavo fisotroka kafe iny eniko eniko ihany age ny ora anatongavanao e mijaly mihitsy vero aminao mijary vero a isan'andro alipody ihany tsy mba misy andro raha etako anao hoe mba tonga takariva efa mamosavy a mihitsy nyeritreritra ry bary a atray lazaiko marina aminao a misy vehivavy afaka mba lehanao any hoany zany e vao mariky mantsy toetranao alipody io efa mambolana marina izay ary to tsy miteny e tsy mivola zato izy mitady ny kafe avy aminao isa-maraina ka anaovanao seremona lavabe zao ka anome eny sa tsy anome andeha rehefa tsy anome anao ka aiza miritona toy enao ry bary a tena marina mihitsy eny voalazandrainao fa misy vehivavy hafa lehanao any efa ely izy nylaza izany tamiko fa androany zao a voasaha miteny zany aminao sao dia misy tokoa ary zany vehivavy zany ry bary a tsy saky aloha ny anendrikendrika anao e zanako ianao ary indrindra tsy mety amiko ny andoto anao io maso mivero ary raha misy tokoa zany indrineny dia mampiova inona moa za lehilahy mbola tanora mahazo vola bikana tsara dare tara fa ny anao resaka mandany andro e lasa enao efa tsy nanome kafe raha teo
miarabanao dokotera manana ny fahasalamanao ary nga hainao tsy miasa hay moa efa direktera lehibe ka miditra tara amin'ny toeram-piasana aza mitenena zany kosa ianao dokotera mafy mihitsy no mahazo am'izao fotoana izao misy inona sy ka misitona ny atsy mandrirotra ny aroa zany eo ihany dokotera fa tonga ty aminao anontany ny valin'ny fitiliana atao tamin'ny farany iny mbola mandrebirebindray hoe dokotera manao hoe direktera lehibe ono ahy ainao to tsy niantso antarby araky ny fanarahantsika aza mametsiny ahy ianao ndre matotaleha oka re dokotera tsy te hanaitra anao aho araky ny teniko taminao dia afaka 20 andro vao hita amin'ny valin'ity fizahana nataontsika ity ka nanahoana le izy dokotera atray ary to tsy rototra mihitsy ianao anapakalalandrahako mihitsy ianao ka betray ianao hoe ary toneo ny fo saotra tompoko de eno ia efa naverimberitsika ty fizahany tiry bary verivadinao de feno akivina mihitsy taminareo roa avy teto iny dokotera vonina iain'ny valin'ny fizahana na inona vokany ao na ratsy tsy misy fanantenana antsony azy zao no izy ry bary eny dokotera tsy misy azo antenainy antsony na de kely aza lay tova mamorona tsirinaina avy aminao no misy fahavoazana ka ny tsirinaina na sperma mivoaka avy ao izay miantoka amin'ny famoronanaina avy ao aminao no tsy misy antenaina satria tsy misy sperma na atao hoe azospermie tsory avy hatrany dokotera aza anamparanao ny fahaizanao eto raha azoko de momba tsy teraka mihitsy azy any fanontaniana apetrako aminao dokotera de ny hoe inona ny tena nahatonga an'izany famombany zany tamin'ny voalohany manko na de tsy nino hoe ny lehilahy koa de mety momba zany indrindra no nakako vehivavy ray efa roa taona zao ambarako anao zany dokotera tsy mety toezazako ivehivavy nataoko fanaramin'io dokotera ary de tsorokeo aminao fa talohany nanambadiako any very de maro be reo vehivavy efa nilalofako talohany nanaovana andrarana izy vero tsy nisy be voka mihitsy reny na te ray aza ka aza fenina amiko dokotera inona ny tena nahatonga lay fahavoazana nytova mpamokatra ny tsirena avy amiko efimbetsaka aho saikisaky miao sika amin'ny manontany anao retana nahazo anao fony fahazazanao mariny zany tsy nitantara taminao ve ny reninao maro eo aretina mpahazony ankizy fony kely ka mamela takaitra ho azy anisan'ireny ny aretina donika na antsona hoe oreillon ny tsimokaretin'io manko mamaly lay taova ao anatin'ny lehilahy de lay taova mamorona tsirinaina aterak' zany ny tsy fisin'ny tsirinaina andray indro omeko anao ny taratasy misy mivalin'ny fizahana asa nahaseho anao mivadinao iny taratasy inona tsy tandremo tandremo tsara mihitsy miteny zavatra betsaka mivadinao akoatry ny aretina donika dia mety tsy mampiteraka koa ny aretina maro samihafa vokatry ny firaisan'ny lasy vavy indrindra fa reo retina azo avy amin'ny fijangajangana maro izy ireo iaty eo ka tsy fantatry intsony zay retina tena miteraka famombana tao aminao teo ianao zao ny lanambara tamiko fa maro be reo vehivavy ny lalaovinao mety mamindra retina taminao ny sasany eny ary dokotera misaotra anao tamin'ny tsy nanafenanao tamitsy ny manjo ary ko tamin'ny fanazavana ny antony tsy nisy siny ny tsirinena avy amiko indrindra fa nilazana no fisindreo aretina samy hafa reo fa hono dokotera tsy misy fitsaboana azoko atao ve na fanafody zany na fanditiana asa tsy haiko misy de misy ny fitsaboana azo atao saingy ahoana re dokotera maro de maro koa ny faritra amin'ny tenanao ny mety marary ao ny taovam-pamokatra ny tsirim-panentana hormone zany ary ao koa ny toetra voan'ny mahalehilahy ao mihitsy ny misy fahavoazana andray ka tena tsy mamokatra na de kely aza noho izany miseho ny tsy fiterahana ny famombana eo amin'ny lehilahy andray marina ho faranako ny teniko ribary mahaiza mandefitra amin'ny zavatra rehetra 5 taona ny arahany nareo mivady taony mamy taony mangidy marina zany tompoko tadidio ny atreha mivadinao tamin'ny fangirikifirina rehetra
ny vavan'reninao taminy noho izy tsy mbola miteraka anareo ny tokantrano anareo roa amin'ny mahampitsabo ahy no hitenenako izao manimba ny fiainako avinareo ny fisarahana potika mihitsy ny fiainanareo roa izay sy izay ny dinitra aribary ka maiza mitondra tena olokendry ianao antenaiko fa ahy andanjalanja ny amin'ny hitondranao no avinareo roa eny tompoko velomenao ribary eny ary tokotero mameraka namarabero aminao ihany koa dia misaotra betsaka indrindra tamin'ny fanazavana rehetra endrisea manahoany ianao bary salama tsara ary manahoany dadao salama tsara aloha ahy efa ely izay mianaka manko ny tsy niona mihitsy ianao manahoana salama tsara koa fa misaotra dia manahoana koa vero any ao itady kafe ndray nga zato izy ary vadinao nga tsy mahay manao kafe ho anao fa vady io ny tafy atao tsy notakariva ho any zanako lahy aly tsy alipodintsony hay dia efa mitsikilo sy manongila tsofina amin'ny fihetsika indray no ataony neny zao eny e tamin'ny fito a dia tonga ka tsy za moa ny tiany neny fa avela koa izany resaka zandry neny manam-potoana ve neny fa hoany tsy zany fa te hifampidinika aminareo mivady ahy zava-dehibe mihitsy no lazakeo aminareo miankina manaina mihitsy ka mila mifampidinika milamina sy miadana sika telo mianaka driny ty ambaranao ribary miankina aminaina ahoany zany apetraka ao amin'izay vevero dia hiera aminay ianao sa disiny eritreritra neny tsy hametraka azy mihitsy tsy saraka amin'ny mihitsy ahy na inona lazainao na inona tena malailoan'ny vero amin'ny foko manontolo hifonako amin'ny avokoa ny raha tsy vitako taminy ny fanaovana toetra tsy zaka ny fampirafesana sy ny sisa fa inona ribary zany feovakevitra tampoko izany indray tsy naharitra ny angolangolany tao indray nga zato izy olona efa tsy misy atenainy antsony ny amika hoe tsy hametraka ny vero hoe imezako malakolako se ribary lazaiko anao ry neny malalo zao eno tsara tsy hivery no momba fa iza zanako lay tokana za mihitsy azonao ve zany inona hoe ty lazainao ribary efa mivadika mihitsy ve ny tany tsy boribory itsony ve ny tany fa lasa lavalava taiza nisy zany hoe momba koa ny lehilahy za tsy mbola nisy an'izany mihitsy teto amin'ny tany amamonina taiza indray namoronanao zany atsanga tsy hamanora zany tsy avy amiko mihitsy ary tsy avy amin'ny rainao profon'izany io ianao io vatatenanao io naterakay tsy ny voroniko izany ry nenydiko zava-marina ary voaprofo zao mazaho toerana ianao petra tsara aloha neny ary enoy enoy amin'ny fotony niaraka tamin'ny vololona efa roataona zao nandritra ny roataona no niarahako natory taminy tsy mbola nisy zaza nipetraka mihitsy na dia indray mandeha aza te alala marina amin'ny antsipriany hiveriveny momba sa iza dia ho iaho hoe andehaka vehivavy afindray aho ka hijanona raha tsy misy vanitelony nefa tsy naka vehivavy hafa ampiary efa nolalovako sy ireo nandalo teo ambany tanako talohan'ny nanambadiko any vero ny fidy sy nanatona mpitsabo manampahaizana manokana na verimbendreo fitiliana sy fizanana atao taniko ka ny valiny ty atolotra anao ty raisoka vakio zaho tsara za mihitsy ny momba satria
reo tsirinaina amin'ny voakamiko dia tsy mamokatra mihitsy natao ina natao iny tsy matoko izay voalazanao arybary a fandrebirebena anao atao anatin'ity taratasy ity hoy ianao teny ray mbava ihany ny lazaiko anao a tsy maintsy misaraka amin'ny vero enao entitra dia entitra amin'izany fa maninaka ianao ry bariny tsy ahitanteny mihitsy marary anga ianao bary voaroaka tamin'ny asanao jereresahany ianao tsy mamaly fa maninao ah ianao rosoana sakafo ianao tsy manendrina dia kely akory azy bary a lazao moa hoe raha midinika e fatinao ane ahy ahasy tsy matahotra mihitsy a na okivy amin'ny fisaranao amiko ary efa fanindrindreninao raha teo koa ne izany e tsy marary a tsy voaroaka amin'ny asako ary ka inona fotsiny azy lazaiko anao fa nyfoana azy fampitongarama be dehibe azy zao very malalako mafy te mafy ny mahazo aho mangataka aminao a mba hiaino ah amin'ny saina tony tsara ny valy ny fidirinana ataoko tany amin'ny dokotera Jacques dia ahoana tadidinao ve tsika roa le niaraka tany amin'iny dia hita tamin'iny fizahana iny fa ahoana azy bazy zany vino izao tsy fiterahantsika roa zao na inona no atao dia zany momba rovery fa tsy ianao zany very bazy zany tena azoko tsara ry bary zay lazainao tena tsy manakavaly anao mihitsy aloha za zao tsy azo averina any amin'ny toerakafa ngaza ny fitiliana izany aloha e efa mazava be izy zaiko ary adaladala ny eritreritra ry bary maninony inavy ny efa nataonao nisy fanandramana ve sa ndry very malalako nisy te nisy ny fanandramana zany ve vololona no anarany vololona ny vehivavy ny rahako nindrindra androa taona izay vadiko faharoa angano ilazako azy eny tsy nisy na dia indray mandeha aza mba hoe tara ny fotoana ny vololona zany nandeha ara-dalana isam-bolana trano ny fatim-bolany ary efa fanandramana be dehibe koa angerivery ireo vehivavy maro ny rahako taloha nysolosoloako taloha nahitako anao tsy efa nlazaiko taminao daholo reny ve ka inona indray zany no atao renao manko dia tokateny aniko tsy maintsy misaraka hoantsika efa nandroaka izy manara-barakaso loatra amin'ny tany mamonina sy ny fianakaviana hony dia efa nambaranao azy mivady ve zany fiteliana nataonao zany efa nambarako anendry vero fa tsy mino izy tsy hoe momba mihitsy ary mikilisy ny amin'isa rahako aminao zao no izy ry bary anjarantsika roa ny tsy hiteraka zany ariky no voalazanao teo dia tsy miteraka koa zany vololona le vehivavy niaraka taminao sady nataonao fanandramana raha azoko tsara ny fitantaranao zay mihitsy ry vero ny ataonao voalohany ry bary dia miona amin'ny vololona misaraka aminy ianao dia tsovorano izy andeha hanambadiko ho hitantsika eo fa hiteraka izy mino sy matoky an'izany ary bary misotra anao ry very fa vehivavy manam-panahy ianao mahatanty ny titrako mahazaka an'ireny famizaliana ireny kanefa hifonako aminao ry very izay rehetra vitako taminao eny mifona sy mifalo aminao ary vero izay bary manaraka izany koa aky raha ankehitriny re inona no ataonao inona no hevitra
ho tsofika io rano to any vololona venao tsy manome tsiny anao mihitsy a na inona valonao a ianao ve dia afy amiko eto foany a sao dia tokony mba hanana izay ateraka koa ianao fantatra fa mafy amiko nisaraka aminao ry vero nefa sao dia tia ny tenako loatra efa fantatra mahazafatsara zao fa avy amiko mihitsy ny tsy hananantsika taranaka kanefa ianao dia mbola tazomiko eto foana mbola gadraiko ato ihany tsy omeko fahafahana akory bary misaotra anao ary bary tamin'ny fahatsoranao tsy ny vilivily fitenenana fa avy hatrany le namoaka ny tao am-ponao rehetra zay voalohany indrindra aloha dia mamelanao tamin'ireo fangatanao rehetra izany mpifamela eloko izany mantso no nampianarina antsika nitezana antsika ka tonga eo amin'ny fotoana tokony hampiarana azy tsika isanao zao hoe marin'izany faharoa moa dia tampoka fanapahakevitra ao amin'ny sarahantsika ianao rery ve no saintsaina sy nanapa-kevitra sa efa nisy fionana sy dinidinika ny rahanao tamin'ireo ray aman-dreninao izany dia fahatelo sao dia mba tokony hampiantso an'ireo ray aman-dreny kokosa aloha tsika ka eo ampahabe maso no anambarana ny fahatapahany fanambadiantsika dia fa efatra farany sao dia tokony hitady fomba hafa aloha tsika asa tsy haiko tsy avy hatrany dia hoe maika nisaraka fotsiny izao na ohatra indray hoe mitsabo tena na manangan-jasa ohatra very malalako enao ve dia andany ny fatanaranao eto amiko eto e nefa efa fantatra ao tsara zao fa za dia azo boboka tsy misy antehirana bary sao dia tokony ho ararotina ny ampy sy ny fotoana ry vero ny fitiavako anao ny amin'ny tokony hanananao taranaka ny tenenako hoe ho tsofiko rano ianao andeha hanambady ahatsara ny ho afinao sy ny fihefaranao endry bary raha iziko ny teninao fa dia misy fanontaniana mihaino anao mbola tia avy ianao tena mbola tia avy ianao ry bary lazao marina tena mbola tianao ary fery malalako izany ve tena marina zany ekia dia indro veriko aminao indray ilay teny malaza hoe toy ny lambana koa ny fanambadiana ka maty vao misaraka anangana zasy sika andimbentsika angataka amin'Andriamanitra sika ary matoka fa omeny mora foantsika ry bary misaotra ry fery malalako dininao tanteraka mihitsy ny fisiko ry bary sa tsy navelan-dramatoa vero ivoaka fa nidiny aman-trano tao asa dia mahery fitenena toy izao ianao ry volona sao raha fantatra ao no zavany siritra dia ho azonao tsara ny tsy nahatongavako taty aminao nandritra izay re volana izay ka hoona ny azahoako an'izany anefa tadidinao tsara ve ry volona ilay teninao tamiko hoe sao dia anao ry bary ny tsy miteraka atra tadidinao tsara ve ilay alina be iny avao dia ahoana ny tsy hatadidiko an'izany ny ampitsiny aho dia nanatina dokotera Jaka naka ny valiny fizahana sy ny fitirinana atao tamin'ny laboratoara tamin'izany nafantarina fa tsy hiteraka mihitsy na ho tapitra voatetiko ny dokotera rehetra ny tsy aboko teny za momba ry vololona fa tsy vero na ianao izay efa nanakilasy ny tenanao hoe nalaiky natao fanandramana no antony rahako taminao andray bary dia ahoana izany ny afarany fifakatiavantsika isanao tsoroka avy hatrany ry vololona fa tonga amin'ny tsitsoro-mampiasarahanytsika tsy aleo ve omeko fahafahany ianao ho tsofirano ianao azo izay anjara tokantranonao azo taranaka andimby ianao iah ianao amin'ny fahalebiazanao sy ny fahatirana iny zay vololona
mafy amiko robary zany teny fisarana nylazainao teo zany efa mahamanange arobary matoa nahalobava taminao tamin'indray alina iny rotaona be zao ny arahantsika dia tsy nisy na inona na inona mihitsy provo anankiray koa zany iny e ka rehefa izay moa no fanapaha-kevitra ao robary atao hoana manaika sady efa tsy ara-dalàna koa nge izay fiarahantsika izay nefa dia nataontsika ihany bary ivavaka Andriamanitra hitahinao severo izy no anao izay asoanareo itsino sy vimbina nareo hatrany fa hony tokoa arobary ho tsofinao rano koa ve vero andorina tokantrano vaovao so dia mba azo taranaka ihany izy sa ivero mihitsy no nangataka fisarana aminao tsiry vololona tsy nieritritra nisaraka amiko mihitsy vero sosikevitra natolony ahy ary nampahazoto azy dia ny ananganana zaza ho tezaina rea ka hono anefa ianao ve nefa mahazoto amin'izany anangan-jaza zany sarotsarotra ihany ange vao mahita amin'ireny ny fikarakarana taratasy koa manahirana ekeko ry vololona fa aty sarotra sy goavana zany mazoto a amin'ny sosikevitra nomeny vero amin'izay fotoana izay manko dia tsy isy mihitsy ny fisaranay dia mbola ho mpivady ihany zahay roa izay kinodinidinika netika tato aminao ry vololona mety mbola hifaneny sika indray androany mino sy manantena fa ahitanao hitrotra zalahy kely dongadonga mahafatifaty na vavy kely misaondraondra volotoanao zay vololona veloma za koa arobary mirary anao severo ahita zaza ho taizainareo arak'izay irinareo sy hahafaly ianareo mba hifanatitra aminareo mivady veloma indrindra arobary malala koa veloma ry vololona avako Ody tatasiny eny mandrosoa e ody eo mandrosoa manao nareo ato e ay ve nareo roa e misy vaovonga manahoana ny fahasalamanareo roa zahay salama tsara daholo fa nareo no manahoana tsy misy maninona izany na nray nareo e tsara zany izay anao raha velo isotro kafe ve ao nge efa betsaka ny vitako ato e manahoany dada manahoana raka izy manahoana daholo ka eta ry dinidinika reo roa e misy dinidinika lehibe tokory dada sineny io ka mangataka fotoana aminareo zahay asa afaka andray aminay va nareo amin'izao fotoana izao tsy manera anareo zahay na dia amin'ny andro hafa aza tsy maninona mihitsy ka arosola etsy zay vaovaotiany lalazaina asa na efa nyfanandrify tamin'le efa ndresa andreninareo tamiko any zay ho lasainareo zay ka lazao ary tsy miafina aminareo mivady ry dada fa efa misy 5 taona no efa nanambadiako any vero eny e zahay dia tsy mbola niteraka hatramin'izao hitanareo tsara zany efa nitsapy tena hatrany izay mivady mampalahelo fa tsy misy vokany mihitsy zany fitsaboatena natao zany tsy very ihany no nitiarakarantena tany amin'ny dokotera fa za ihany koa nisy fizahana sy fitiliana atao tamiko e ary nodiniana tany amin'ny laboratoire aza ary dia nivaly zany fitiliana zany dia ahoana le roa mivaliny entitra dia entitra ny dokotera nylaza taminay fa za baro ny tsy miteraka zany hoe nitsirinaina manome zaza tsy misy na eo amin'izany na eo amin'ny atsarany tsy mamokatra zay nga manao azy lazalaza miteny ndray mbava tsy ninakory zany fa dia hoe zao hoe momba ary dada eny misaotra ny sery bary tamin'ny fanazavana ny entiny sea efa voalazako anao teo fa efa nyresahandreninareo tamiko zany vaovao zany eny mampalahelo tokory bary zay mihitsy aho vao nandrefa misy momba koa ny lehilahy sa ka tsy aleo ve miala nenina mitsabo tena ny ampitan-dranomasina any fantatry se tsara fa afaka mandefa ny seany zay mivady mifanampy eo sika
nareo koa mba manan'izay tahiry kelinareo any sa ahoana misy sosikevitra efa nentinareo? Endry dada misy de misy tokoa ny sosikevitra omenay fa melohan'ito izany resaka aloha de misaotra betsaka anao zahay. Tsisy fisaorana ry anaka. Tena tsapanay zao fa tena ray tena tia zanaka tokoa ianao, vonina nampanay amin'ny fitsaboatena tao mibary. De manarak'izany anampy amin'ny fitantaram-bary teo iny de fanamafisana fotsiny omeko. Nilaza mantsy ny dokotera fa tsy misy na inona na inona azo antenaina avy amin'ny bary. Momba tanteraka izy ry dada. Tsy manaiky an'izany ko sary vero ela zay niainako zay samba n'io sofikionina rehefa misy lehilahy momba. Za aloha de tsy malefa ny bary tsabo tena any an-dafy zany tsotra ny teniko ary tsy miala amin'izay Neny tsy maintsy misaraka ianareo roa. Neny zay no izy avelao aka vehivavy hafa indray bary io teno marina ny amin'ny tirara ty misaotra neny fa niainy tsara nay mivady neny zao lazako anao ry neny ary tsy efeniko anao intsony reniko ianao tsy tokony halalany an-tsepriany ditrako ianao nefa de voatery amboraka aminao izay zavatra rehetra nylalovako. Tsy mbola nanambady ny vero akory de fa vehivavy maro no laloviko sy nandalo teo ambany masoko. Tsy nisy bevoky reny na de ray aza na de ray aza hoy aminao. Efa nivady indray zay izy vero de ivolola indray no nampirafesako taminy. Tsy nety bevoka koa vololona saikaka vehivavy hafa indray kanjo nivoaka nivaly ny fizahana de nionina nino fa avy amiko no tsy nisy nytaranaka hatramin'izay ary tsy isy intsony mihitsy. Ankehitrindry neny de efa tratrany-dranombary fa tsy andalika intsony ka metesy ianao ry neny, metesy ianao namana hitady ny asoanay fa tsy ziriziry amin'ny hevitry neny samy rery kosa. Lazaina anareo mivady fa tapakevitra zay roa fa anangan-jaza. Mazava ny resaka rabako ampy aza voalaza ny lazay ka zao reny ho izy endry dada tsy mesy misaratsaraka izany mihitsy, tsy maka vehivavy hafa elahy ataony lainy indray koa mionona amin'izay efa vitsy zay ampy reo nisy firy moa ny totalindry bary efa nanisa vela enao kosa vazivazy ihany zany hoe nisy firy zany nisany fa mahaiza mionona ho zay no anjarany sery bary de mahireza fa ono vonina ny hitaiza venao ry vero. Tena vonina ary dada. Ay ary ny sosikevitra tolotrainareo mivady teo hoe vonina hitaiza zay mivady ary anangan-jaza. Tsy hitaiza zana-baratra kosa raha matoa neny zaza viaiza vo no alainao zaza viaiza tezao ny ianao raha matoa fa rabako tsy andany andro sy fotoana amin'izay hoe zaza nitsimponina terisy tetsy. Moramora ty vavanao rabako moramora ho aty vavanao raha mba za mony tsy niteraka tahaka amin'ny bary koa dia ahoana hoy ianao kanao niteraka manaiky nisaraka amiko koa zany ianao zao no izy rakizy endry dada mafy tokoa ny mahazo anareo tena mafy dada. Efa nandinika lalina raha vo vantany vo nandre tamin-drenareo ity raharaha ty tsoroko aminareo fa efa nandinika zany fananganan-jazy zany misy maro samihafa ao reo toezay ny fiangonana ao reo karakarain'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ka de anjaratsika no misafidy marina loatra zany ka zao mitsotra no anareo roa zay avita somatsara mivava mafy ary apetrao amin'Andriamanitra ny fanirianareo sy ny fikasanareo roa. Misaotra betsaka dada. Ho ampanatsoanay ny rainao sy ny reninao ry vero ifampidiniko izay efa mihoatra ary anampy anareo amin'ny fitadiavana n'ilay zaza tianareo atsangana zay
ho hitanareo eo fa anaraka io fanapaha-kevitra io renynareo fa eo fotsiny izy ny mody be vavy eo misaotra indrindra zany eny anaiky fenao miteo eo e eny misaotra be deabe anareo ry dada sy neny ianao anay a nanampy anay nandray ny sosokevitra taminay ary nankasitraka koa ny amin'ny rahanareo aminay tady izay zaza hotezena indray mba ho tiavinay ary ho taranaka andimy anay sy ho zafikerinareo itsena mifaly ary bary androany ariva rehefa mirafa mianatra izy ay dia hoentiko ifidianana kiraro izy rehefa fi mianatra amin'izay tsy sahirana hiala melohan'ny ampiasana ntsony ianao itsena azy zany a eny izay mianaka no mitsenanao ny ampiasanao any a dia aveo tsika miaramody za koa ane te hitsena azy ry vero zany te hiaraka aminareo dia aveo tsika miaraka mividy kiraro ay tsy androko iringy ny fotoana firavanay tsy anako azy hitatanako azy re eny ary dia any zany tsika miaonao eny ary biso shery biso maninneto bary fa maninneto ianao e mbola manaraka anadala ty indray ary izany nanoranao fa lasa ty so dia mba tratra ny solofo eo ianao ka olozany anjoanka efa manambady ange ary bary solofo ny anarany dia efa niteraka lankely zahay fa andray telo taona izy zao dia mianatra atao amin'ity sekoly ty vo niditra tamin'ity tompianarana ty mantsy izy mitianao anarany tsy nisy nanorohana iray aza hoe lasa ty ianao vololona arabainy zany ianao nahazo ny solofo ary ko nahazo ny mity sambatra ianao ry vololona raha tsy diso a tena hitako eto hoe ary hitako misoritra eny amin'ny endrika ao zany zany iza ko nge ry vololona hitsedany mifaly zazavavikely zanakaizy vero mifaly efa taona izy zao izy le zaza natsanganay efa heritaona no nazahonay azy tsara kosa zany ko ay ty fa tamin'ity very itsy anazy ko zany fa mifampitona ty mantsy zay mivady vero izy akino vololona mamany mitya mianatra tokoa no zanany androany hono izy vo hitsenanjanany fa nitadany any no nitsenany mity isan'andro ay faly malalanao vololona faly mahafantatra anao koa madame vero ary mbola faly mandre koa fa nahazo amity ianao misaotra indrindra tompoko oe zay fa maneno ny lakolosy firavana reny daholo ny ankizy fa miazakazaka aleo zany dia hitsena ny ankizy amin'izay velo maro ry vololona mandra-piona ry zareo velo mity veloma daholo tompo veloma mifa mandra-piona dia samy ten'andriamanitra veloma tompoko adimpiainana
indray miaino ny radio madagasikara nosoratany ravelonjanahary pakoly volominy mpamelona ny tantara Noro, Sophie, Ange, Alain, Vonjy, Ulike. Mpandray feo Norbert Rakotoarsoa, mpanatontosa Ulike, Andria Manantena.